Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mety ho mafy be ny fahavalonao ary kely be ny herinao kanefa aza matahotra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Imbetsaka ny Baiboly no mamerimberina an'izany teny izany hoe aza matahotra. Jesosy Kristy dia efa nisy fotoana ny teny tamin'ny mpianany hoe ho ataoko toy ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodinareo. Raha ny tena marina izany circonstance izany tena hoe efa vita ambodi ve ny manodidina anao, ianao toy ny zanak'ondry, izay ilay hoe mafy be, matanjaka be ny manodidina anao sy ny fahavalonao, ny olana atrehanao, nefa ianao dia zanak'ondry kely, zanaka ondry fa tsy be hoe ondry efa lehibe. Dia inona intsony moa izany fa dia ohatran'ny hoe efa vitany amin'ny tantaran'ilay zanak'ondry, aza matahotra. Raha mijery misy tantara maro be mihitsy ao anatin'ny soratra masina maneho an'izany hoe lehibe ny fahavalo. Dia ohatran'ny hoe tena fragile kely, malemy kely mihitsy ilay mpanompon'Andriamanitra miatrika an'ilay izy. Kanefa dia izao mivoaka ho mpandresy, mivoaka ho mpandresy. Ary raha misy ny tena lehibe indrindra hitako aloha anatin'ny Baiboly dia ilay voasoratra amin'ny Apokalipsy toko 12. Io Apokalipsy toko 12 io dia tantarana vehivavy izay ambarana hoe mitafy masoandro ary miady amina dragona. Io vehivavy io dia bevoka efa hiteraka, izany no ambarany azy eo. Ary ilay dragona izay manana loha anankifito, tandroka araiky ambin'ny folo, manana rambo. Ny rambon'izany dragona izany araka ny anambarany azy eo dia hoe na hetsiny fotsiny, akifiny dia tonga dia mampiraraka ny apahatelo ny kitana eny amin'ny lanitra. Ary io dragona io dia efa miandro fotsiny ny zanak'ilay vehivavy ho latsaka eo, ho teraka eo dia ho harapany. Dia eritrereto anie izany situation izany hoe dragona matanjaka be nefa dia vehivavy reraka avy niteraka sy zaza kely. Ahoana ny fomba ahavotra an'izany intsony fa dia efa vita koa izany tantara izany, raha izay ny fomba andikana azy amin'ny maha-olombelona. Kanefa dia izao no mahafinaritra amin'io tantara io. Lavaka itsika eo amin'ny andininy 5 dia nambarany manao hoe ary niteraka zazalahy izy izay efa napaka ny firenena rehetra amin'ny temby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina 720 andro izy. Eo tsika izany dia mahita hoe ilay vehivavy kely hiady amina dragona izany tsisy hevitra mihitsy izany. Ilay zaza kely vao milatsaka eo efa tonga dia efa misy miandry, saingy tsy tratrany. Novonjena faingana izy, Andriamanitra koa dia afaka mamonjy ary ny famonjen'Andriamanitra tsy tara. Tena hoe aingana koa Andriamanitra namonjy sy nanafaka an'ilay zaza, tonga dia nampiakarina ho any an-danitra ilay zaza. Dia tahaka izany koa ilay vehivavy nalefa nandositra nakany anefitra. Ary rehefa jerevantsika arany eo amin'ilay texte io dia misy teny hoe nisy toerana izay efa namboarin'Andriamanitra tany. Izany hoe Andriamanitra izany efa mahalala mialoha sahady hoe hisy ady be hatrehan'ity vehivavy ity, dia efa nanomana vahaolana izy, efa nanomana solution izy, efa nanamboatra toerana izy handraisana an'io vehivavy io any anefitra. Satria rehefa jerevantsika ny toy an'ilay eo amin'ny 720 dia ary rehefa hita an'ilay dragona ozy izy fa nanjera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka zazalahy izy, ary ilay vehivavy nomena ny elatra 2 voromahery lehibe andinany ho any amin'ny efitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Rehefa nandositra io vehivavy io dia nisy elatra toy ny any voromahery 2 nanidinany, nandenaka any anefitra, afenina tany izy. Andriamanitra ny nomba azy, ka na dia ny dragona sy ny menarana aza tezitra sy masika taminy afaka izy, novonjen'Andriamanitra izy, na dia vehivavy aza. Ary izany no ambarako amintsika eto manao hoe aza matahotra. Ain'Andriamanitra foana no manohavotra anao amin'ny situation samihafa izay atrehanao. Be dia be mihitsy izany ao anatin'ny Baiboly io. Ka nahatonga ny mpanao salamo indray maka hiteny manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho,
avy ahy izany famonjena. Ny famonjena aho izy dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany, tsy avelany angozozo ny tongotro. Tsy mba matorina rendremana mpiaro ny Israely. Zany mihitsy io Andriamanitra io, ka ny zanak'Israely aza rehefa tonga teo anatrehan'ny ranomasina mena ny tatoriana fahavalo masika tahaka ny dragona ihany koa izay andrapaka azy ireo dia ny sokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena. Izany hoe na nehoan'Andriamanitra fahagagana na nehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny heriny. Raha matoky ianao, raha mino ianao, angamba tena hoe atody miady mambato mihitsy ianao eo anatrehan'ny olana izay atrehanao. Mety olana io any amin'ny tribonaly any, mety olana io eo anivon'ny toeram-piasanao, mety olana io any am-piasana any, mety olana koa io amin'ny lafin'ny fahasalamanao, ary tena tsapanao mihitsy kely dia kely ny herinao entinao miatrika an'ilay izy. Mety olana ihany koa io amin'ny tokantranonao, ary tsapanao hoe ngeza dia ngeza ilay fahavalo, ilay olona izay maka ny vadinao sy mandrafa ianao, tena hoe manao ny ataony mihitsy izy ary toy ny dragona mihitsy izay te hamotika tanteraka ny fiainanao. Dia ao anatin'izany ianao mahatsiaro hoe efa mpavahoana aty dia nahatonga ny Davida koa any amin'ny Salamo 7:20 teny manao hoe na dia mandalo lohasaloko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Zanak'Andriamanitra ianao vonjen'Andriamanitra ny zanany ary manana ny fotoana ny Andriamanitra fa izao atanjao ny sainao matoky ny tompo fa na dia vehivavy aza miady amina dragona maharesy rehefa miaraka amin'Andriamanitra satria ain'Andriamanitra manisy elatra. Ary moa tsy izany hoe nambarany tenin'Andriamanitra fa izay miandry an'i Jehova kosa dia handroso hery izy. Elatra miakarany tahaka ny an'ny voromanidina, hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka, andeha izy nefa tsy ho sasatra, mahireza ary havana fa na dia lehibe toy ny inona aza ny olana atrehanao ary mahatsiaro ianao hoe fragile, toy ny zaza kely, toy ny vehivavy avy niteraka, mbola tena faible, tsy manan-kery, entiko miatrika nyreto zavatra rehetrarehetra reto. Izahay tsy manan-kery, andresena azy ireo onirantsika. Ry mpamonjy olombery, Jesosy tompo ovonjeo, manan-kery amonjenanao Andriamanitra. Fa mitia an'io tia, apetrao eo amin'ny olanao, dia matoky ny famonjeny. Teneno izay tompo matoky ianao fa tena nataonao ao aminatin'ny abodidy koa zanak'ondry zanak'ondry kely kanefa dia izao hoe io zanak'ondry kely eo anatin'ny abody io misy fetra ny zavatra azondreo atao fa tsy afaka hoe andrapaka tanteraka an'io zany izy fa misy fetra ny zavatra azondreo atao satria Andriamanitra ny tompon'ny tantara, Andriamanitra ny feny zavatra rehetra ka na dia mahery toy inona aza ilay dragona dia resy satria nahoana izay miaraka amin'i Jesosy Kristy dia manoatra noho ny mpandresy ianao zany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Faresena yatsuna hanao panaradia sy piara-dalana amin'ny Jesosy atompotia satria dia izy mihitsy no nampanantena fa tolony sy omena anao ny fandresena. Isotrame Vianna da deja Valito puti Dema pana